Salam, salam, miaraba tompoko. Maro be nareo no miantso amin'izao fotoana izao, amin'izao oro izao, hoe mijereva Facebook. Mbola nandeha teny amin'ny arabe teo, dia miverina aingana hijery Facebook, dia maheno ny vaovao. Maro be nareo no miteny hoe marina ve ny vaovao, fa tsy anahy intsony ny laka sy ny pizza. Efa imbetsaka no namerina zany zavatra zany tompoko, tsy azo afenina, tsy azo afenina zany satria miara-miasa amina olona 200 arivo mahery miampy ireo tantsaha maro be izay mifanerasera amiko, satria ny laka sy ny pizza dia société de transformation, zany hoe mamboly miompy dia mamadika ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana sy ny jono ho sakafo, zany hoe mifanerasera amin'ny olona be dia be. Zany hoe tsy azo atao zany ny mandainga eo anatiny zany hoe tsy za akory ny tompony efa milaza hoe za, satria ireo olona be dia be ireo dia mahatsikaritra, tsy maintsy atsikaritra raha ohatra ka mandainga amin'izany. Tena anany laka sy ny pizza. Mahana société maromaro vitsivitsy fa ity laka sy ny pizza ity tena andriny foko, ary tsy matory andro manalina mihitsy amin'ny laka sy ny pizza. Zany hoe ny fotoanako milanitro maro be zany dia ao an-dakozia ny laka sy ny pizza, ary mikarakara sy mandinidinika io asa izay noforoniko voalohany io. Amin'izao fotoana izao marina hoe mandeha fotoana sarotra tsika, mifamoivoy ny tsao isan-karazany, dia tsy maintsy nanaraka ny teninareo hoe mitenena indray milaza hoe tena marina ve, fa tsy hanao intsony ny laka sy ny pizza. Mbola anahy tompoko, ary société tena andrin'ny foko raha ny eritreritro dia nitondra azy lavitra, ary ato zay dia manam-pahandriana lehibe mihitsy ny tondra fampivoarana ngezabe zany laka sy ny pizza zany, satria akoatra ny fahaiza-manao ny teknisiana malagasy izay miara-miasa amiko sy ireo tantsaha maro be sy ireo olona miara-mifandrimbona, dia ampiaviko io zay teknisiana vahiny anofana anay amin'ny lafiny maro. Eto zany dia tena tsindriko fa ny laka sy ny pizza dia any chef-mbiliny, ary za rery ihany ny actionnaire majoritaire ao anatiny, zany hoe 100%. Mivarotra franchise zay amina toerana maro, indrindra fa any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao. Mivarotra ny franchise-nay izay maro be koa nareo no manontany ny vaovao io. Mbola za ihany tompoko no manome ny toromarika rehetra momba an'io franchise io, ary tsy ny olona rehetra no afaka miara-miasa amiko amin'izany franchise zany, fa na ianao gestionnaire na ianao cuisinier mitovy amiko. Ngamba tsy ho asiana resaka betsaka aloha ny androany, satria mbola sy mebiseby zay androany, mbola tena ao anatin'ny azo lazaina hoe fotoana sarotra amin'izao fotoana izao. Fa ny azoko lazaina dia hoe zavatra lazaiko amin'ny olona rehetra sy ny namana rehetra izay mifanerasera amiko dia ny hoe matoa mandalo amina fotoana sarotra sahala amin'izao tsika, dia misy zavatra eritreretin'Andriamanitra orinan'izao, ary ny olona, ny olombelona tsy mpandresy raha tsy mandalo ady. Ny olombelona, tsika olombelona, ary ny zavatra misy aloha eto Madagasikara dia ndao raisitsika foana hoe ady zao atrehantsika izao, ka tsy sanatry izany iraviravy tanantsika, fa Andriamanitra manana zavatra eritreretiny ao ambadika izao. Samy mahery tompoko, samy mahery, ary ho anahy manokana dia misaotra an'ireo olona maro be, tena misaotra anareo mandefa message be dia be mankahiry
nany avy any ampitan-dranomasina ny eto Madagasikara mankahiro malagasy rehetra ary mbola tsindriko ihany fa hoe tsy maintsy mandaly ady tsika raha teo mpandresy ady mpiainana tsy maintsy mandalo tsy maintsy mandalo an'izany raha teo mpandresy tsy misy fandresena azo moramora fotsiny expérience niainako zany ka amin'izao fotoana izao tena raisiko adidiny mampafantatra anareo mampafantatra ny namana rehetra ny malagasy rehetra hoe mbola za tompoko no tompony lagasy pizza ary tsy mbola nisy efa nisy Mauriciana naky vidy an'izy io tamin'ny taona vitsivitsy lasa zay fa proposition fotsiny ny andrareo fa za tsy nieritreritra nivarotra azy satria ny société iray mitohy fa atao franchise zany hoe lasa mba sefim-binina kely zany ianao any Ambatondrazaka any na any Farafangana any raha ohatra ka manao franchise miaraka amiko za mino fa ny asa fanaovana sakafo dia tsy ny olona rehetra no afaka manao azy tsy ny olona zany etretinareo any ambadika an'izany no mahay azy fa zay niofana momba ny fanaovan-tsakafo ary rehefa mianatra amin'ireny toerana fanaovan-tsakafo ireny dia misy fianarana fitantanana any ary ny discipline iainanay ato an-dakozia dia discipline militaire zany hoe tsy dia ny olona rehetra no manana azy misaotra be dehibe foana satria mahatonareo miantso dia sary-piaro mahatonareo lina dia sary-piaro dia isaorako be dehibe ny mpakafy rehetra na ny tsy makafy koa ary dia isaorako be dehibe satria samy malagasy tompoko zay no teny foy namaliko ny namana marobe zay niantso androany ariva teo zay mbola anaty sakoroka mandehandeha amin'ny arabe miazakazaka maneno ny telefonako fa tsy niraisiko fa zao vao afaka mandray dia gaga mbola miverina ihany ty resaky ty te hiresaka zavatra maro fa ngamba tsy fotoana amin'izao te hiresaka satria fantatro hoe lina ny malagasy lina amin'izany société malagasy zany fa ny azoko atao fotsiny dia hoe arovo ny orinasantsika arovo ny orinasa malagasy orinasa malagasy angeka tena ozy le namako zay hoe tena mafy ny asa mafy ny orinasa malagasy mafy kely nareo mafy kely koa malagasy zay tsy mba mahazo an'izany subvention zany tsy mba mahazo an'izany karazana fanampiana ny fanohatra amin'izany ary matetika no azo eto Madagasikara ka dia mangataka tompoko ho taperina amin'izay zany resaka zany mangataka tompoko hoe hifantoko amin'izay tsika fa ny lagasy pizza dia anseho fimbinina rery fa tsy rosaina amin'izany intsony efa za raha ohatra ka tsy matokoa ny sasany ary nareo sasany dia mpiara-miasa amiko be dehibe aho afaka manamarina an'izany 200,000 mahery zay miara-miasa mahery be na ny fambolena sy ny fiompiana zay ataoko any amin'ny faritany rehetra na ny jono na ny société eto Antananarivo sy ny hôtel sy ny société de sécurité société na livraison zay ataoko société import export zay ataoko akoatra ny Gaston Pizza dia mbola anarery zay tompoko fa dia miraha soa antsika rehetra ery ny rano Jesosy andrakotra amin'ny malagasy rehetra androany alina. Saotra tompoko.